Sivavidy vola zany famonjena fanomena ho anay fanavoaka zany fanay Matutai nagitana kararifu Evovati wangini Jesusi kanatali kanambava Ema elena litupunai manavakani ulanai ila fiderana nosana chai buka chini ya falina waku matuchai nangetana kararifu Evovate wamini Jesusi kanatali kenambava Ema elena litupunai manavakani ulanai ila fiderana nosana chai buka chini ya falina waku Iondrika iombona amin'izao vavaka izao sika rehetra. Masina anao Jehovah Andriamanitra, le avo indrindra, be hery, feno faindrena sy feno fitiavana. Miondrika eto am-pitsanganan'izay rehetra, fa lehibe ny Andriamanitray. Ary ny fanatrehany tsy azon'ilay ratsy mihitsy antonona, satria masina izy. Misaotra anao zay sa tiana tsy masina aza, manatsiny daholy, tahaka ny tsy manatsiny noho ny amin'i Jesosy. Izy lefa nosoranao, nanositra nay rehetra tamin'ny finoana, niteny taminay hoe, efa niteny taminareo naniraka anareo hanana fahefana ianareo, hanitsaka menarana sy maingoka, handresy ny hery rehetra, hanana ny fahavalo. Sotranony mararo ianao Jesosy, atsanganony maty dioviny boka, avo hainy demony. Tsy mahazo mijanona eto ilay raty tompo, fa misy fanatrehanao Andriamanitra lehibe eto, ka noho ny amin'ny fahefan'ny anaranao, irao ny anjely Jesosy fa manana be dia be amin'izany ianao an-danitra ao. Anao mandamanodidina eto, raha vo anangatanana izay androka ny asany maizina, ny anjely kosa anangatsabatra karaha vao mahita ny famirapiratany sabatry ny anjely, le mahita ny tavanao amin'ny fotoana rehetra ireo devoly ireo hiala teto, ary ny anjely ny amatotra azy any amin'ny farimy rehetra afo. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, Zanak'Andriamanitra velona, Tompony fahefana sy ny hery rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, mandety anareo zay ry fanahy maloto, mandeha any anareo, mivoaty eto amin'ity toerana ity, naiza misy anareo, na karazan'inona na karazan'ino, na firy anareo, reo anjely mahita ny tavan'Andriamanitra ireo, manipy anareo, mantoro anareo, mahita teraka sy levina ny fikasanareo rehetra ao amin'ny farimy rehetra, mandrakizay fa ny voninahitra ny Tompo, izany ny manarona anay rehetra. Misaotra Jesosy, misaotra ry Tompo,
lehibe tokoa zay ty aminay noho ny am'izay eo am'izao tontolo zao ka dia faly zay ry tompo hanantona ny mevonahitra anao misaotra Jesosy. Amen. Isaorana ny Andriamanitra riavana malala rehetra amin'ny tompo nanome antsika an'izao andro voalohany amin'ny herinandro zao. Andro miavaka koa ny andro androany satria atsiarovana araka ny tenin'ny malagasy hoe ireo sarina karina ny reketa ilay nitotra folovolana ny nankindridina irery. Hanome voninahitra ny tompontsika na dia noho ny amin'izany fahatsiarovana izany fotsiny ihany aza satria izy no niaviany zao zavatra rehetra zao, izy no miazo nazy sady izy koa no antony izy ane no memboninahitra. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra any amin'ny avo indrindra. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, endrika ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Dia ho ampitombona ho amintsika mandrakariva riavana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Eto amin'ny tranony raitsika sika eto ny tompo. Mahafaly antsika niaraka hamaky sy hanonona ny salamon'i Davida ny 220. Ny salamo 220. Vakitsika daholo ny andininy amin'izany tononkira zany rehefa zany dia asitsika feony kosa amin'ny firana fanampiny 220. Vaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Faly aho raha hoy izy ireo tamiko, andeha isika ho any an-tranon'i Jehova. Ny tongotra efa mijoro eo anatin'ny vavahadinao Jerosalema ao. Dia ianao Jerosalema izay efa vita tahaka ny tanàna efa voalamina tsara. Any akaran'ny firenena. Dia ireo firenen'i Jehova, lalàna amin'ny Israely zany, mba hisaotra ny anaran'i Jehova. Fa any misy seza fitsarana mipetraka, dia ny seza fiandriana ny mpianakavin'i Davida. Mangatà fiadanana ho an'i Jerosalema. Ambinina ane izay tianao. Fiadanana ane ho ao anatin'ny mandanao. Fanambinana ane no ao andapanao. Noho ny rahalahako sy ny namako no anaovako hoe fiadanana ane ho ao anatinao. Noho ny tranon'i Jehova Andriamantsika dia hitady izay hatsaranao aho. Amen. Faly aho raha izy na motamiko andeha isika ho any tranon'i Jehova. Andeha isika ho any tranon'i Jehova. Andeha isika ho any tranon'i Jehova. Ni tongota efa mijoro ao anatiny vavahadina. Ry Jerosalema, ry Jerosalema, dia anao ry Jerosalema, dia anao ry Jerusalema, itanana efa voalamina tsara. Dia anao ry Jerosalema, dia anao ry Jerosalema, vita taka itanana efa voalamina tsara. Anino iakarany firenena ny fireneny Jehova. Anino iakarany fireneny Jehova. Mba
hisaotra ny anarany Jehova, mba hisaotra ny anarany Jehova, mba hisaotra ny Jehova, mba hisaotra ny anarany Jehova, mba hisaotra ny anarany Jehova, mba hisaotra ny anarany Jehova. Aoka hivavaka isika. Jehova Tompo, Andriamanitra lehibe anao, iza moa no azo oharina aminao? Lanitra ny lanitra aza tsy omby itoeran'ny voninahitra ao. Vavaka Solomona fahiny zany raha nanokana amin'ny tempoly itoeran'ny fanahinao izy. Inona moa ty itoerany ty? Tanan'olombelona ihany nametraka ny fanorenana rehetra teto. Tananandrano angeny teto ry Tompo. Kanefa ny mahafaly anay dia izao, anao ny tany sy zay rehetra ho aminy, zao rehetra zao sy ny ponina ho aminy, dia faly zay satria anao zay mba anisan'ny firenena hiakatra hamonjy an'ilay Jerosalema vaovao. Na dia mbola tsy mahazo mahita zay tena endrika ao azy zay, fa maty zay mahita anao mivantan'Andriamanitra. Marina aminay kosa ny tenin'ny Jesosy hoe, efa nahita ny ray anareo satria nahitako. Dia faly zay satria ny FPV rehetra naiza dia mahafantatra ny hoe ho ao mandrakariva ny masoko sy ny foko misaotra ry Tompo noho ny amin'ny fanatrehanao. Hijery anay ianao, handinika anay ianao, hanasoanay ny hevitra zany. Misaotra nomenao herinandro vaovao indray. Dia faly zay eo aminao, ataovy mahita anao ny olonao. Vangio Tompo ty voaloboka ao ty, mba hamokatra sy hafaly anao. Ohatra ny tazanay aneritreritra na dia manarangarana fotsiny any azy, fa eto ny vavahadin'ny lanitra ny voninahitra ao lehibe, tsy takatry ny sainay zany. Te hiombona amin'ny ao an-danitra fotsiny zay, na dia tsy mitovy amin'ny fomba anareo aza. Tompo, raiso re, ankasitra ao re, vokatry ny fonay rehetra zany manao ny hoe masina, masina, masina Jehova Tompony maro, enika ny voninahiny eny tany rehetra. Amen. Mahazo toerana ianareo rehetra Tompoko. Noho ny amin'ny fotoana tsy azo tanana mora izy menakavy, ny mpanomponareo koa mbola be adidy sy be andraikitra be, andeha andray ny afatra avy amin'ny soratra masina avy hatrany sika. Indrindra natokana ampahirezana ny renim-pianakaviana rehetrarehetra zay tonga manotrina n'izao fotoana izao. Filazantsara araka ny Matio. Ny Matio ny toko fahenina amby roapolo. Matio ny toko fahenina amby roapolo. Raisitsika manomboka amin'ny andeniny fahenina ka hatramin'ny 17. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny teny manao ny hoe, ary no ny tany Betania Jesosy tao an-tranon'ny Simona boka, dia nanantona azy ny vehivavy anankiray nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra sarobidy loatra, ka nahidiny tamin'ny lohany zany raha nipetraka ninany izy. Fa noho ny nahita izany ny mpianatra, dia tezitra ka nanao hoe, inona no anton'izao fandaniam-pony izao? Fa azo namidy ho lafo be iny ka nomenany malahelo. Ary fantatry Jesosy zay nataon'ireo, ka dia hoy izy taminy, nahoana ianareo no mampalahelo andra vehivavy? Fa asa sony nataony tamiko. Fa ny malahelo dia eto aminareo mandrakariva, fa izaho tsy mba ho eto aminareo mandrakariva. Fa izy no napidiny zany menaka manitra zany tamin'ny tenako, dia ny anamboatra alevina no anaovany zany. Lazaiko aminareo marina tokoa, na aiza amin'izao tontolo izao no hitoriana ity filazantsara ity,
dia ho lazaina koa izay nataondra vehivavy mba ho fahatsiarovana azy. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ivavaka isika. Anao Jesosy ny teny, anao ny afatra, ny angatahako aminao tongavy ianao eto anilako eto. Tendreo ny lelan'ny mpanomponao, tongavy ianao isan-dabilio, fa tsisy mahay manantona anao ny olona raha tsy efa nitomin'Andriamanitra ary matotonga eto izay azo ny tanan'Andriamanitra ny samborona natotona teto androany. Andreny feonao mingavy a Jesosy hamarino zany, mba tsy hiverina aminao foana ny teninao raha tsy ambinina amin'izay fananiranao azy. Ny anaranao lehibe no hanononana izany vavaka izany. Amen. Ho ampitomboana amintsika mandrakariva ry havana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'ilay tsy miova ho maly anio ary ho mandrakizay. Miaraba manokana ny renim-pianakaviana rehetra trahatra n'izao fetin'ny reny izao. Sambatra izay manana anareo. Efa arivarivo pastera vao tafody maly fa embouteillage tompoko reto Antananarivo. Niazakazaka daholo ka ny ray hividy kadô an'ny reny. Asa nga afaka tapa-bolana varesa rotoko-bolana ny ray, ohatrany tsy azo antoka amin'ny fisian'ny embouteillage. Fa tombony ho anareo reny zany satria efa sitrak'Andriamanitra nanomezana anareo anay vady sy zanaka. Efa lasa fomba ny fiangonantsika moa hoe bon fête maman c'est mbola merina an'izany azoko antoka ny ray aman-dreny rehefa aveo. Tranga anankiray tamina tanàna anankiray ny voasoratra eto amin'ny soratra masina. Dika ny teny hoe Betania moa, tranony mahantra, mahagaga koa re olona. Any amin'ny manitra sy fadiranovana ny tompo sy mpanjaka ny voninahitra ny miantrano. Lehilahy anankiray nanasa azy. Ny fomba ny jiosy rehefa amin'ny fotoana ny fanasana, mipetraka fotsiny ohatran'ny lamba mipiasa ny vehivavy, fa ny lehilahy miakatra ambony latabatra, dia ny vavavy mitanotanona aloha, voky ny lehilahy zay vao mihinana ny vehivavy. Fomba fahiny zany. Ary fady mihitsy no hoe iny nisy vehivavy nanantona dia hipetraka na nolona ny lehilahy eo amin'ny latabatry ny fihinanana. Fa ny zavatra nitranga teto tsy taka ny mahazatra, extraordinaire. Vehivavy anankiray nanantona, mitondra tavoahangy alabastara ho ny teny. Zany alabastara zany dia karazana vato fotsifotsy rehefa arafitra, raha mpandrafitra mahay azy no mandrafitra azy dia natao hitehirizana zava-tsarobidy tahaka ny volamena sy ny menaka manitra, ny ranomanitra, zavatra sarobidy ny tehirizina amin'ny alabastara. Tavoangina ny tavoarana nanamboarana azy. Nanantona tsy ny salasala ilay vehivavy, ohatrany tsy nalala fomba. Raha izay mihitsy ny voambolana indramiko hoe tena tsy mahalala fomba, satria tena tsy fanao mihitsy zany hoe eo amin'ny fanasana no anantona. Ary tsy nalala fomba fanorohany satria le nasaina tena mpampianatra lehibe nampitola gaga mihitsy ny jiosy ray manontolo. Dia Jesosy tompo
lasa nanantona le vehivavy nanendry azy sady nandraraka le menaka manitra tamin'ny lohany. Fady tamin'ny jiosy tompoka izany hoe manendry mpampianatra na manendry raby. Ny vady aman-janany na ny ray aman-dreny na mipiraita-po aminy ihany no afaka manendry azy, satria natokana ho masina hampianatra ny lalàna ny raby na ny mpampianatra. Fa nahagaga koa ireo olona, ohatra mety hanimba ny sofintsika ny fandrenesana hoe ary ohatrany tsy nahalala fomba koa Jesosy. Ny antony tia raha mba azo lefileferina kokoa, fa le tantara anankiray no milaza hoe avy le vehivavy le mpijorojoro ery ananiny aminay 67 hectara moa na andro na alina, velatra eny foana ny eto am-barotra. Dia nanantona ny Jesosy ny ekohoka nanendry ny tongony dia nitomany teo na akotsa ny tongotry ny tompo tamin'ny ranomasony dia namafa ny tongotry ny tompo tamin'ny volondohany. Fady zany tompoko, fady. Any ka ozy le mpanasa hoe raha mba fantatry le ty mantsy ny amin'ny vehivavy eo. Dia ozy ny tompo, Simona koa ny anarany. Ry Simona, zay hatrizay ahozy tonga teto aminao. Jiosy ianao mahafantatra tsara ny lalàna ary ny fomba. Nakarana ianao nanasana ny tanako, fa na ianao koa raha tsy nalala fomba. Ty vehivavy ty tsy nitsahatra nanasa ny tongotry tamin'ny ranomasony ary namoaka azy tamin'ny volondohany. Ny olona manantona ny Jesosy ry havana, olona tena manao ny tsy fanao mihitsy. Raha mbola manara-dre ny rano fotsiny tsika mba mandeha ny hafa dia mba andeha tsy mbola atao hoe finoana zany, fa mila manana fasahina ny fanatonana n'Andriamanitra. Ary Jesosy tsy nanda, azo ny tompony tsipahana mihitsy leo vehivavy reo. Fa ny mahagaga dia izao, anankiray ihany mba tsaroko ary tsarotsika rehetrarehetra rehefa tonga ny fotoana fiarahana mihinana ny mofo zay novakina, fiarahana misotro ny atin-kapoaka zay nasandratra. Zao no atao fosy Jesosy mba ho fahatsiarovana. Fa ty anankiray ty isak'izay toriana ny filazantsara dia atao atsarovana andra vehivavy. Tamin'ile anankiray zao ny filazan'ny tompo, ry Simona, voavelany ny elony be satria be fitiavana izy. Andronareo reny androany, hoy ateo hoe misaotra an'Andriamanitra zay nanana anareo, raha tsy nareo tsy takan'izao koa zay. Nareo natao hoe lay nahitana masoandro mahagaga, araka le filazako teo hoe amboteazy be omaly fa afaka roa tokom-bolana ohatra ny tsy azo veroka nisin'ny amboteazy. Mahagaga. Ozy le feo matetika retsika tato ato fa ilaza momba anareo ary reny ampahery anareo. Mahagaga loatra mantsy anareo. Ato izy, araroty fa ato le olona mahagaga, afaka amin'ny fotoana rehetra, na andro na alina, na mitatao vovonana, na takarivo, na maninona, be fitiavana, mandefitra, maharipera, tsy manala vizana, tsy manala reraka, fa manala sorisory, manala ayahy, manala tahotra, mampitony fanahintainana. Ngazany ihany, na kohaka io, na sepitra, na sita, avy zanana, mangotsika, tazo, mangorana, na alahelo,
na ayaya na fandisopana tenana na aretin'ny nofo na aretin'ny saina teo foniny teo foniny. Ninninona zava-manjo na fifalinana fahoriana natao an-trano na tany ivelany na andro maina na manorambe nenyreriny nandoalika nijeriny lanitra ny ranomasony patrapatraka ny orana latsaka izy nikika mafy hoe fonjeo aho ampira eo aho e marary ale aho e marary aho. Neny zany neny le nitondra folovolana neny niankindrindriny rery neny nisotry ny rano tsy tiana neny fola damosina neny ny baby sy nalana sasatra namita sasa lovia fafatrano sakarano sy ny sisa sy ny sitra neny misotra noho ny soa vitanao. Vehivavy mahery fo, vehivavy matantsa-tsaina, vehivavy mpiady mahery mandresy hatrany ela velona neneny. Any Jesosy ny tehaka zany fa tsy mila n'izany pastera. Any Jesosy ny tehaka mba hirakitra ho fahatsiarovana amin'ny fotoana rehetra nataon'ity vehivavy ity. Raha lanjaina aloha ny fitiavana kelikely ihany nenailehilahy raha tena marina. Aiza moa tsy tonga amin'ilay fitenenana hoe 10 minitra ihany ozy ny lehilahy mitaiza. Raha ohatra ty mba trotroky ny zanakao tonga ny 10 minitra raiso an'ity renina. Fa nasady mitrotro no mibamby azy neny manao raharaha vitany foana io, vitany io. Mampahery anareo renim-pianakaviana rehetra, vitanareo io neny a, vitanareo io. Na dia ohatra ny nanao tsy fanao tahaka n'ity vehivavy ty aza, izy tompoko nahazo sitraka indritra teo anatrehan'ny tompo voavelany elony be satria be fitiavana izy. Olona be fitiavana samy tediavin'Andriamanitra hanorina fiarahamonina vaovao hanjakan'ny fiadanana ny fahasambarana zay rehetra matimatesana ety ambonin'ity tany ity. Mampalahelo ange ny kamboty mipitrapitra fotsiny tsy mba manan-katenaina. Ndray andro amaranako azy vanim-potoana tahaka an'izao asana ho avy zany rehefa isy ijoro vavolombelona nga anao tsy anjery sira nga ny ankizy tamina fitandremana anankiray natsona daholo ny ankizy rehetra. O paster aiza ny ankizy niandratra tsy anjery sira tany mpianarana momba ny fetin'ny reny mba hiarabany reny androa. Samy mifandimby teo daholo na ny zazalahy kely na ny zazavavy kely ny tehaka ny popoka mihitsy ny fiangonana. Zazavavy kely anankiray tsy sananantona kotsan-dranomaso ny tavany. Inona nga hoy ianareo rehefa nanontaniana izy? Tena maranitsaina io zazavavy kely io a, nampaiky volana ny tany ampianarana mihitsy. Indroa intelo izy ny ampianarana ny tsy anjery tonga dia vitany. Farana tsony paster izy hiakatra tsy nasany hiakatra ranomaso ny potrapotraka. Fa maninondreno mitomany tomany a pastera satria samba ny voany vavaky dada androany niaraka tamineny feno loatra ny foko aiko tsara nge pastera le tsenjery. Fa raha nao tsenjery reo namako rehetrarehetra teo niondriky dada zay vo niditra voalohany zany ny fifaliako.
dia inona zany mba kadony manendroany lasa izy nanantona ny rainy dia izao no nataony. Dada, za moa zanaky dada endry tsara tsy miteny rainy. Za dada tsy manana kadô amena neny nefa reo ankizy ireo sambatra na vita tsy enjery ho any neny izy. Zany ranomasoko ny lasaka nahita ny dada. Tia me kadô any neny a dada ny roany. Fa miankina amin'ny dada miankina amin'ny dada. Dada, aza vonoina tsony neny. Dada, aza misotro toka tsony. Faly be mihitsy anahita ny dada niaraka taminay mianaka androany. Za mindry dada fa zany ny kadô tsara indrindra atolotritsika neny androany. Zany ry dada izany zany. Raha voasambany ianao ny tonga teto, na efa nandalo fahazarana ianao tonga teto, kanefa miondrika ny vadinao, na niondrika aza tsy nitaraitana miempaka fa nitahiry tao anaty tao, ny kadô tsara indrindra ho an'ny neny dada sy ny zanaka manohana azy hatramin'ny farany. Zay no afatra ho antsika eto amin'ny tany nanan-dranony amin'izao fetiny reny izao, ka dia miarahaba ny reny rehetra ho ela velona tokoa ny reny kanefa zanak' ty fiangonana ity. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa ny fahasoavana kosa mba ho amintsika rehetra. Amen. Sotra dia misy teny mba ho an'ny reny rehetra androany ny Salamo fa 7:100. Salamo fa 7:100. Andininy faraka amby 30. Salamo fa 7:100 ny andininy faraka amby 30. Mamaky sika rehetrarehetra hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa mitsangana eo ankavanany malahelo Jesosy mba hamonjy azy amin'izay manambeloka ny fanahiny. Avereny hoe fa mitsangana eo ankavanany malahelo Jesosy mba hamonjy azy amin'izay manambeloka ny fanahiny. Ampy zay, eo akaikin'ny reny foana Jesosy na malahelo azy ianao. Zay aninona mony hamonjy ianao izy, aza matahotra. Mangataka mba misy ijoro vavolombelona ho an'ny reny efa maty izy nefa natsangany Jesosy indray. Avingenareo mivady azafady raha nareo ilay nomeny Jesosy le nomeny bois de rose fa nolazaiko tamin'ny lahady ihany fa tiako mba izy mivady mihitsy ny hoe ampahery anareo reny rehetra. Ame micro nge izy. Dia miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy zay moa tsy mpivady fa mpianadahy zay. Kozinina koa izy zany.
ivavakatsika dera sy manaja ary manome voninahitra ny anaranao zay Jesosy amin'izao fotoana izao. Tonga eto izay Jesosy hanambarany voninahitry ny anaranao mba hitombony ny finoan'ny mpanompanao rehetrarehetra mba ho anompony anao misimisy kokoa. Dia andao ary iresaka Jesosy anambara sy joro amin'izany fahavolombelona izany. Sotra tompo, amen. Izy zany le anabaviko efa tany an-danitra izy. Tamin'ny voalohany izy zany voalohany indrindra aloha dia kopakopa tanana kely amin'ny promotion azon'ambolen'i Jehova zany, fa izy no niasa taminy na tonga anazy teto satria voaingana izy no niditra teto amin'ity fiangonantsika ity angamany vao fanindiminy angamany na faneniny raha nisy no mivavaka teto dia nisehon'ny voninahitran'Andriamanitra izy. Izy zany narary niakatra tension, niakatra teo amin'ny 24 teo ny tension zany raha iandro dia nakany amin'ny dokotera izy. Rehefa avy any amin'ny dokotera izy dia nody tany an-trano. Dia rehefa tonga tany an-trano izy niakatra ambonin'izay 24 izay ihany ny tension zany tamin'izany. Dia torana tsy natsiaro tena intsony izy. Dia nametrahako tanana izy aloha mba tsy ho tapaka ny lalan-drany nandroaka ny aliko ny fahafatesana sy ny fiainatsika. Dia avy eo amin'izay alefa tany an hôpitaly izy zany. 2 andro teo izy tsy natsiaro tena tamin'izay. Dia izy moa ny tantara betsaka misimisy momba an'izay fa manatsidika fotsiny. Dia rehefa tany an hôpitaly izy 2 volana izy ny tany an hôpitaly. Tany an hôpitaly tany nandritra ny 2 volana izy niakatra foana le tension. Dia avy eo izy nanofy amin'izay zany ao anatin'ilay fahitana izay mbola ho tantarainao rehefa avy eo zany hoe mihinana bois de rose ianao dia nisy délai mena fa raha tsy izany ianao maty. Dia nasiako nampangotraka nisy tao an-trano tao zany dia davina dia nisy bois de rose tao amin'izareo tao. Dia nampangotrahana le bois de rose dia hoe ty eto haingana malaky dia malaky any hôpitaly, fa raha tsy izany izy maty fa izy zany efa mireraka be tao any hôpitaly mireraka mafy izy tao any hôpitaly. Dia le ranona bois de rose tsy tonga tany fa narily le zokony vavy hoe sao dia mahafaty io na sao dia bedin'ny dokotera any. Dia vao tsy tonga tany le izy le délai le meny tao anatin'le nofy efa mekely sisa fa metapitra ihany izy, nefa vao maika tena narary mafy mihitsy tamin'izany. Dia ny nofiny tao amin'izay zany hoe lany vitsika ilany iny efa aloha. Dia andanaingana maverina mampangotraka an'le bois de rose indray zany. Dia meo aingana dia aingana fa raha tsy tonga nareo androany io maty io. Dia nentina tany aingana dia aingana zany le efa tara be le bois de rose zany vao tonga tany. Dia nisotro izy zany tany. Dia avy eo amin'izay izy nahita fahitana maro samy hafa tany. Dia ny zavatra tsapako fahitany aloha ho tantaraineo rehefa avy eo fa le salle de réception le any an-danitra zany tena mitovy amin'izao tsisy valaka. Nandraisan'i Jesosy anazy tena zao na reo seza rehetrarehetra reo na io Lacroix io. Dia izy moa zany ny tantarany toy voninahitra ho an'i Jesosy nitoriako vavolombelona eto. Marina tokoa izany fa tao anatin'ny 2 volana herinandro tsy namarana ny 2 volana nidirako hôpitaly zany dia tena nanofy mihitsy andro alarobia. Hoy Jesosy hoe mila miala aingana dia aingana ato ianao fa maty. Ireo izy zokinao io hitady bois de rose fa misy ao aminy. Taitra maraina dia hoy zaho miantsa ilay zokinay hoe ndanaky mody tena maty hoy raha tapitra ty herinandro ity fa le bois de rose fa iloha koa tena tsisy fiajanona mihitsy. Dokotera matsy efa niteny hoe misy kambo maniry any anaty lalan-drà hita tany anatin'ny scanner dia aseny mbola verina manao scanner indray mandeha fa anatrika fandidiana tapatapako ny volana mety lasa izy nody. Rehefa nody izy dosa izy ohatrany raha ody zao izy tsy haiko na hitako le izy na tsy ho hitako ndanaky fa hitandriva fa eo am-baravarakely. Dia rehefa nody izy dia nataony tokoa le bois de rose. Dia ozy mivady andeha anatitra izy. Hoy izy ianao dia hoe anaty bary aho izy dia tondrany ty bois de rose ty.
eto verina iny izy fa bediny dokotera amin'iny ianao ka nanofony hono izy hoe tia mifanafody manala nio aretinao amin'loha io mba tsy anatrehany an'le fandidiana fa mamarana ny terinandro ty izy dia manty izy avereniny hoe nahareny le bois de rose tonga tao amin'ny hôpitaly izy voaniditra izy dia izy aiza kely bois de rose ingakaingana za efa tena marary lohako tena mikrizy efa tsy afa-metsika ntsony fa midelira fotsiny nariko izy tomany Jesosy eo eto fahafatesako farany zany fa nariny le bois de rose tonga mifatoriako alakamisy alina nanofy na levona nilako ny tafalevona levo le olona tany anaty lavaka efa aloha tanteraka mihitsy taitra tampoka hoe Jesosy eo tena maty fa tonga le tanteraka ty le nofy satria le bois de rose nariny le olona sady mikopaka manao an'izao hoe Jesosy eo loha lany vitsika nilako Jesosy eo mamindraha fo fa tena tonga ve le fahafatesako zany Jesosy mbola tsy natanteraka ny teninao hoe amin'ny asa izay ampitondrainao anahy sitrano Jesosy raha mbola misy ny fanantenako tonga ny zoma vo maraina tonga izokonay anankiray io ny azakazaka tonga tamin'ny dimy sasany tondra le bois de rose mialohan'izany na tongavan'le bois de rose ny zoma maraina tady numéro nio anadahanay io atsoko hoe very le bois de rose fa za ty tena menombony aretiko ay izy mipitsihany Jesosy hoe aingakaingana telo fa androany ny farany raha tsy tonga any io maty izy tena marina tokoa zany ry kristianina havako fa tonga le bois de rose ny zoma maraina dia alohan'ny isotroko azy ny teny aho hoe hivavaka alohan'ny nanako an'ity Jesosy eo isotro an'ity fa tonga tokoa le bois de rose na dia nisy ara ny fahatarana ome famantarana rehefa atory androany alina natory any zoma alina teo le famantarana meny Jesosy ana tonga tany amin'izany toerana lavabe tsisy fiafaran'izany nandeha adio hoe Jesosy eo aizy ty toerana misy aty namindra ny tongoto nahita n'le rangahy lehibe aho hoe izy ianao madama ozy zara voasaika ny tany anao hoe aizy ty toerana misy aty fa tsy fatako hita rozy izy misy vola omeko anao 10,000 sy rahetsy omeko anao ty ozy izy dia mahaiza mizara an'ireo olona tazanao tsirairay ireo nefa tsisy tanàna fa toerana mangamanga be tsisy sano ipetrahana dia ozy sotra ho fa izara dia nandeha dia nizarako kely le olona fa vahady voana nefa tsy maintsy miverina eo ihany dia nandeha dia ozy miantso an'le rangahy lehibe hoe zaraiko le olona ho araka ny afatra ny teneninao fa reto ny ambony efa foko anao reny ozy izy fa afatra napitako hoe rehefa misy manome dia mahaiza mizara vetivety teo tonga dia nisavany lanitra hoe Jesosy tonga ty paradisa tena tonga dia Jesosy nitako ohatran'izao alitara zao mihitsy amin'ny dada zao ny paradisa hitako dia hitako Jesosy fa nitavany fotsiny dia nisy anjely niantso dia nanantona natolotra Jesosy le boky be an'le anjely dia hoy le anjely hoe zao efa io izy ny anaranao fa zao izy nitenen'i Jesosy aminao hoe manaova amin'ny marina mandana amin'ny fahamarinana fa ianao ozy izy mbola averina any an-tany dia ozy hoe fa maninona any averinareo any an-tany aza verina tsony fa mahafinaritra be ty toerana hitako ty amin'ny Jesosy dia ozy izy hoe mbola misy afatra ozy Jesosy apitako aminao dia ampitao amin'ny olona tsirairay avy sy ny ankonanao hoe aza mihinana ny alahelon'olona aza miaina amin'ny afetsifetsena ozy fa averina ianao anapitan'izay ka zay nijoroako vavolombelona eo hoe zay ny afatra Jesosy mandana hony amin'ny fahamarinana manaova amin'ny marina aza miaina amin'ny afetsifetsena sy mihinana ny alahelon'ny olona raha te ahita amin'ny fanjakan'ny lanitra fa tena misy tokoa le paradisa voninahitra ho an'i Jesosy eniko misaotra azy zavatra anankiroa dikan'izay ho antsika rehetra le nofo zany tandremo mihitsy mba tsy niavina tandremo ary io ny ezahana foana hoe alefa asaingana zay nofinareo
fa ny asany hoe zany zao mazava be mihitsy minana bois de rose vo mahena zany mihitsy ianao amin'ny nofy a de ndana mihinana aingana fa ny dokotera ara tsy tantsony zay atao fa tsy ny azy afa-tsy ny hoe didina zay ny any dokotera fa ny any jesosy aingana indrindra de ny mihinana bois de rose zay aza dino zay lazainy jesosy aminao a na inona hoe hano le lazaiko anareo na io tanalahy na io katsatsaka na io tarondro minanaingana fa mahafaty anao any tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra ray zay le lazainy teo hoe iny a fa lasa nofy ny fiheverany azy fa iny atao hoe maty raha vao manonofo mihitsy ianao fa hoe feno vitsika ny tenanao a de raha pitsanao de maty ka raha misy nofy any manao hoe feno vitsika de alefaso aingana ho a le nofy aingana daingana de konona ny malala hoe ty aingana de lazaina na hoe nanofy nanteroplanina foaty koa ny dikan'izay de alefaso aingana reny nyolona vonjena aingana fa manjary tsy manaika zay sitrapon'Andriamanitra sika de izy ny nilaza hoe iny a ohatrany hoe nanofy iny a no atao hoe maty satria za lefa nanofy ny tenany vitsika nanofy ny tenany a hoe minana bois de rose nefa tsy ninana narin'le olona de iny izy malala hoe iny a fa lasa lavitra efa niala taminy a ny teny fanahany fa nyteny tamiko izy tam'izay hoe maty a fa tsy voalazany teo moa zay fa zay ny dikany hoe le ilasa lavitra be de maty a niona tamin'i Jesosy tany a efa ny tena mifanahany a nahita ny lanitra tany de ny tiany ho lazaina farany ho an'ireny rehetra na inona mahazo anao eto amin'ity tany ity Jesosy a mbola tianao fona aza dino zay a na inona fahorin-tsainao adi-tsainao araka ny toriteny teo a Jesosy a eo aminao foana asehonanao sara misadiny hoe raha tena manaraka zay lazaiko anao a omeko anao amin'ny paradisa meko anao efa vita soni zany de jereo tsara ny teniny manako lazaina aminao a manaovany marina zay efa vita ho anao ny paradisa fa manafatra anao foana izy a manaovany marina manaovany hitsiny a aza manambabaka olona afany zany ka de mba zao amin'ny fetin'reneny zao a de mba niangatahako amin'ireny rehetra de mba mangataka amin'i Jesosy hoe inona mba afatra ho a omena Jesosy zay de manonofy anao a de lazao malaky fa mahasoa ny fiangonantsika zany saotra to zao arytsika de anaobon'ny fety maman chez i maika be ho ny tianony maman chez i a ny automobile 50-70 WT ony a de azafady mba halana kely mihitsy azatsony numéro 5010 WT eto maman chez i aloha voalohany zao zany rakizy rehetrarehetrarehetra zay aokaikinareo mamanareo rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra de stonony sofony de hoe bonne fête maman bisou tiany mamany zany rakizy ino toriteny tao zay sorako azy be dehibe a tsy manana afa-tsionareo ampifalio izy lasa tsangana dodododolo ny reny rehetrarehetra sy ny ankizy rehetra
ara-mpivady tsangana beotsika rehetrarehetra ary raha misy mpivady ao akaikinao eo a de sotonony sofiny de ataovy bijo izy mikizy koa sotonony sofiny a de ataovy bijo izy ray roa telo bonne fête mama teka mamonjetsika rehetrarehetra mahafaly aneny zany sotra neny a mahirezaneny a maharetaneny a mandeferaneny a de mivavaha fa eniny Jesosy a nivavaky ny reny petraky tsika rehetrarehetrarehetra ny fiangonana koa de miarahaba ny reny eto a zay solontenan'ny fiangonana eto dia tony fara izay arabaitsika eto ankehitrenika de asa izy no iteny anao bijoa za ndray miteny nefa izy miteny hoe izy no miteny izy miteny izy hoe za ndray no miteny tsangana ray raha matoa tony fara betsaka ny asa vitany ary zany sotra azy manokana mihitsy fa betsaka zay nanao ny vesetsika teto zay tsy hoe ratsy akory fa rehefa izy nanova azy indray sy ny ekipany de tena hitanareo fa olo namana anankiray zay hoe azo atrena mihitsy any dada teka ho azytsika sotra toka sotra teo manoloana zany rehetrarehetra zany de tsy ary voatanisa zavatra ataonao io tsy mandry alina raha misy problème mety raha matotony tianao voreo ny ekipanao vitany hoy mpitoroteny hoe vitanao ineny a courage neny a mbola verina aminao zany ka de mahereza ny tompo mombanao anome sainanao a sotra tompoka misy olela azy cadeau kely ho an'ny mama sy eo anao de mitenena mafy am'izay miaraky tsika rehetrarehetra hoe bonne fête mama tsy nisotoninao sofiny sotra neny velavelona tain'Andriamanitra zay sotra tompo zao dia misy ny anniversaire samy manoko lazaina anao misy anniversaire isotra kely ony mama solo tena amin'ny mama rehetra misaotra antsika rehetra misaotra an' Jesosy zay reny rehetra natratra ny andro androany misaotra amin'ny fiangonana mahatsiaro amin'izao andro zao tiako ampahirezana andreny a ny reny a de tahaka ny prise multiple tahaka nina izy tika amin'izao fotoana zao ny prise multiple efa ataon'ny olona misy boribory be a de lava be ohatran'izao a efa isofolo ny prise afaka miditra eo na firy mitodika aminareo lehilahy aminareo zanaka izay reny rehetrarehetra mba fantatrareo moa fa hitaka ny prise multiple io ny reny manao ny rehetrarehetra efa voalaza ny pasteur teo zany pasteur Alain Tourteny teo fa te ampatsiaro anao a fa na inona misy ao anatin'ny tokantrano de iza foana aloha ny voalohany neny foana aloha raha maditra ianao zanaka neny ny mahazo tsiny voalohany mba fantatra ao zanaka ve
raha tonga ny fampianarana tamin'ny zoma momba ny reny manodidina ny vehivavy tena ny angavy mihitsy dada hoe inona no atao toroa hevitra fa maditra ny ankizy amin'izao fotoana izao manaonao foana ny ankizy amin'izao fotoana izao tia-patsiaro kely any zanaka rehetra fa ianao no toy izao voalohany teo ny fitahian'Andriamanitra fa ny faharoa manaraka an'izay tadidio le reninao niatritra nitondranao sy volana kibo tsy morany ny miteraka fa tsy rehefa tonga lehibe ianao ankehitriny ka rehefa hanarina dia tevatevainao ny reninao tsy zakan'ny lehilahy io matona men'Andriamanitra ny vehivavy ny fiterahana ny nikolokoloana ianao ny trotrona ianao ny tantanany ianao nandritry ny fahazazana ka rehefa tonga amin'ny fahalehibiazana endre tsara daholo ry zanakineny tsy ny hoandroany ihany no aneho fitiavana ny neny izay niafatry ny fiangonana fa manomboka androany sy ny andro sisa rehetra ampitaina any amin'ny sekola lahady ampitaina any amin'ny sampana rehetra fa manomboka androany tezao amin'ny fanajana tezao amin'ny fitiavana ary tezao amin'ny fahendrena ny zanaka rehetrarehetra prise multiple satria raha tezaina ny zaza sasana ny vilia amprimina ny trano jerena ny fitadiavam-bola na samy mitady vola ny lehilahy sy ny vehivavy fa rehefa tonga ao an-trano dada afaka makaina fa ineny tsy maintsy mbola miasa manondraraha neny le mifomaraina neny le alipandry androany ateapahery ianao reny betabe no miteny hoe sany tsy anasy fa maninona zaho an-trano mananasy ianao raha vavy fa tsy misy tsy voalovola ny asany reny ao atokantrano dia mahereza raha vavy ary mahaiza mampifaly tena mety manana olana ianao any zanaka manana olana amin'izy mahereza foana fa Jesosy mombanao lay tianao amaranako azy misy cadeau kely hozarain'ny fiangonana ho an'ny reny rehetrarehetra rehefa avy eo dia iny teny iny no entintsika rehetra amakivaky-indray ny herintaona manaraka fa ny vehivavy matahotra an' Jehovah ihany izay no hoderaina mahereza makasitraka Jesosy hanonitra ny lany rehetra misaotra tiovoko tonga amin'ny fotoanany anniversaire-tsika mialohan'izany aloha dia ny automobile 0856 TBF ony mba hakisaka maika be 0856 TBF mba hakisaka dia mamerina ny haraba ho an'ny reny rehetra natratra izao fotoana izao hotahin'Andriamanitra mandrakarivana ianareo ireto nera ny nahazo ny tsingaoritaona tamin'ity anio alahady ity vakina amin'ny anaran'i Jesosy Andriany Menjana Sylvain Rabbe Arvelo Francesca Rajona Arvelo Saint-Martin Ravao Armanitra Juliette Ravelo Manatsoa Bonard Jesy Ravonjary Malala Hélène Razafy Mandimby Andrianjaka Rado Razaka Arsolalao Jeanne d'Arc Andrianjatovo Tsikinirina Randriamampianina Andrien Rabbe Armanana Yaronjakana Valina sy Rahavololona Liliane Rakotondrabe Andry Tsiresy Andrianalanjoro Fitahina Roland Zairika sy Razao Arnoro Fanuela Mariazy Randriamarsata Onjanirina Fity Jessica Pasteur Nirina Matisa Andriany Menjanahary Arombola Sitraka Rasolomanina Charles Promotion Mpananatra Andriantsoa Ina Naomi Hantriniala Radifera Mikael Benjamin Ranoela Arvao Miaritra Rakoto Vao Panuela Nirina Miarso Rina Fanantenana Rasoa Nandrasana Clarisy Ravelo Manatsoa Rondroniaina Ravelo Manatsoa Ravoniaina Ratolo-Janahary Rijariliva Rasoa Arvonjy Zaza Elia Andriambovonjy Julien Rasoa Miarso Volatina Lisy Rasoa Nirina Yolande Rojotina Tsanta Miranda mahatratra 5 mianaka izy ireo amin'izao fankalazana tsingeritaona samihafa izao
ny cadeau menanaroa amin'ity tsingeritaona zao dia hitantsika ao amin'ny ohabolana fahaefatra dia ny andininy fahavalo zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Asandrato izy dia hanandratra anao kosa, eny hanome voninahitra anao izy raha tananao. Hiaraka hivavaka isika ty tsangana, hiaraka hivavaka isika. Tsy mitsahatra midera miantso ny anaranao zay Jesosy amin'izao oro izao. Fantatrao Jesosy ny anton'izao rehetra izao a fa noho ny fankalazana ny tsingeritaona, indrindra Jesosy ny amin'ny fetiny ireny a, matoky izay Jesosy fa ianao hitsimbona an'ireny rehetra sy hitahy ny olona rehetra nankalaza zany tsingeritaona zany. Dia mihitsy manantena Jesosy fa na nanoratra na tsy nanoratra dia hitanao daholo zany Jesosy a, ary efa fantatrao na dia tsy miteny aza Jesosy ao anatiny ao a, efa fantatrao ny faniriany fony Jesosy. Dia matoky a dia tompo fa ianao anatanteraka izany a, amanga ny olona tsirairay avy ianao Jesosy a, hanome zay irino fony raha sitrakao. Dia matoky a Jesosy fa omba nyreny rehetra ianao amin'izao oro izao a, omba ny olona rehetra koa ianao a, dia mametraka izany vavaka izany eo anatrehanao. Sotra ray eo. Amen. Bonne fête maman Chéi zao a, maketo daholo ny ankizy rehetra, tsika rehetrarehetra kosa mitsangana manao hoe otainany ianao. Zay tsangantsika rehetra manao an'izany hery zany a, milahatra kosa ny ankizy a, zay anao tsy anjery. Isa mahay miventy an'izay hery zay aloha fa aizany mahay miventy an'izay hery zay, aiza me micro kely le manao miventy an'izay hery zay a, aizany fetiny reny misy miventy an'izay hery zay e. Otainany ianao, aiza ainy rehetra lasa atsika rehetra lasa Tainany ianao orineny aminao, falerizam omeny tompo anao araka ny andanitra. Tainany ianao ade mafiliasanam maerezananyom sayanuananam matitenatinayany. Pekabzay tsika hoan'leny rehetra zay a, lasa rakiza mitsangana tsara eo nareo dia mba ho tazany ny avatsika rehetrarehetra hatrany ampitan-dranomasina hoe zany fankalazana neny a any an-taninan'andrano, dia mamy fiangonana kosa mamenareo bombo tsirairay avy a marika ny fifaliana. Si j'avais plein d'argent, j'achèterais des diamants, des fleurs et des rubans. Pour toi, jolie maman, bonne fête, maman chérie. Bonne fête, maman chérie. Le parfum de la maison, mon bonheur à tout moment. L'amour parfait sans condition, j'en suis vraiment reconnaissant. Je t'aime, maman chérie. Bonne fête, maman chérie. Je t'aime beaucoup.
Maman, si j'avais plein d'argent, je vous achèterais des diamants, des fleurs et aussi des bonbons. Mais je n'ai pas de sous pour vous montrer que je vous aime énormément. J'y ai mis toute mon affection. Acceptez-le, chers parents. Maman, je voudrais pour ta fête t'apporter un très beau cadeau. Non pas un cadeau qu'on achète, mais mon amour, c'est bien plus beau. Devine ce que j'ai caché. Un bisou pour ta joue, un baiser pour ton nez, plein de fleurs pour ton cœur. Bonne fête, maman chérie. Maman, je dis même pour te toucher, j'ai des mains pour te serrer, tes pieds pour courir vers toi, pour t'appeler chez ma voix. Et puis, j'ai mon cœur encore pour t'aimer toujours plus fort. Bonne fête, maman chérie. Bonne fête, maman. Oh, ma maman chérie, je t'aime de tout mon cœur. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tous les enfants réunissent pour souhaiter bonne fête, maman. Bonne fête, maman chérie. Ça, mon tu s'en oublie. Ça, mon maman chérie, je t'aime. Maman chérie, merci maman pour tes tendresses et aussi pour tes caresses. Je t'offre mon tuteur et ma sagesse pour ta fête. Je t'aime maman et bonne fête. Tes petits cœurs en couleur pour mettre dans ton cœur. Tes petits cœurs tout en or pour te dire je t'aime fort, je t'adore. Fetinawan yurnen kaisuka chavav banul chanteni funka sarab arab anornen nen mamnay. Ariette mamkeli ni takul akaru. Bonne fête, maman chérie. Maman chérie, toi qui es la plus gentille, je me suis jamais sentie triste ou abandonnée, car tu es toujours tout près. Ton sourire et ton amour, le comble de joie tous les jours. Tu es ma maman chérie, je t'aime tant, sois bénie. Et pour ta fête aujourd'hui, de tout mon cœur, ma petite maman, de gros bisous de ton enfant. Bonne fête, maman. Bonne fête, maman. Je voudrais pour ta fête un cadeau que tu veux savoir. J'ai apporté des fleurs pour toi et des petits cahiers, des grands bisous. Je t'aime, maman chérie. Recette pour maman. Pour ma recette qui est très chouette, liée avec soi ce dont tu as besoin. Une tonne de bisous dans le cou. Tu rajoutes de la pâte à câlin, tu pétris du soir au matin. Ensuite, tu mélanges en pensant à ton ange. Tu rajoutes du miel pour éclaircir ton ciel. Tu fais cuire à feu doux et tu obtiens un cœur d'amour fou. Bonne fête, maman chérie. Chère maman que j'aime, je t'apporte mon cadeau, un beau bouquet cueilli dans le pré. C'est pour décorer chez maman que j'aime tant. Touche maman que j'aime, je suis ton petit oiseau. C'est tout ce que j'ai pour ma maman que j'aime tant. Maman, je voudrais pour ta fête t'apporter un très beau cadeau, non pas un cadeau qu'on achète. Bonne fête, maman.
Bonne fête, maman, maman chérie. En fait, bonne nuit, je t'aime à l'infini. Inentsy inen'olona tokana saraka anao dia mitoma na iza ny iza tsy mahasolo anao modely mpitiavana hatramin'izao. Bonne fête maman chérie. Pour ma maman chérie, j'aime tellement ton amour infini, tes bisous de mon cou, aucun mot ne peut décrire ce que je peux ressentir. Bonne fête maman chérie. Qui m'embrasse le matin, me fait plein de câlins, qui m'habille, me coiffe, me donne à boire si j'ai soif, qui prépare des gâteaux, soigne mes petits bobos, qui raconte des histoires pour m'endormir le soir. C'est ma maman, maman chérie, et c'est elle la plus jolie. Maman chérie, nen manjakely. Sady atao biso kely, dadavarina miasa, enao mikarakara kely. Biso kely aloha atao fikalan zouzou, neny tia ay taloha. Bonne fête maman chérie. Bonne fête maman chérie, qui m'embrasse le matin, me fait un gros câlin, qui m'habille, me coiffe, me donne à boire si j'ai soif, qui prépare des cadeaux, soigne mes petits popos, qui raconte des histoires pour m'endormir le soir. C'est ma maman, maman chérie, et c'est elle la plus jolie. Bonne fête maman, je t'aime tant. J'ai cueilli quelques fleurs tout au fond de mon cœur. J'en fais un bouquet qui ne fane jamais. Bonne fête maman, je t'aime tant. Et tout bas je répète, ma maman bonne fête. C'est un petit poème pour te dire je t'aime. L'amour d'une mère, oh l'amour d'une mère, amour que nul n'oublie, pas merveilleux qu'un Dieu. Bonne fête maman. Bonne fête maman chérie, ce soir c'est l'été, maman. alao miteka tsaratsika fa ohatrany Maman ma fleur d'été, maman ma bien-aimée, maman ma protectrice, maman ma consolatrice. Bonne fête maman chérie. Maman chérie, tu es ma vie, mon protecteur, mon reine de mon cœur, mon ami. Bonne fête maman chérie. Bonne fête maman. Pour maman, ma petite maman chérie qui m'a donné la vie, tu me donnes de la tendresse. Grâce à toutes tes caresses, je t'écris ce poème pour te dire que je t'aime. J'ai préparé ce cadeau, je t'offris aujourd'hui pour te dire mon amour qui durera toujours. Je t'aime maman chérie. Maman, ma vie, c'est toi. J'ai fait pour aider moi. Je t'aime dans maman. Ny mahalala ny foko chérie, azy tomany fisayanty, jereo ny fitiavako anao, ireo fitiavana very soloko vaovao, meo koa mpitiavana foko anao. Bonne fête maman chérie. Bonne fête maman chérie. Ma petite maman chérie, c'est ta fête aujourd'hui. Je t'envoie de tout mon cœur un gros bisou plein
Ma maman est une rose qui embellit notre maison. Elle fait de toutes jolies choses, elle chante de jolies chansons. Ma maman est une perle très précieuse pour ses enfants. Et pour nous, elle est toujours belle parce que son amour est grand. Ma maman est une maman qui corrige quand il le faut et qui gronde gentiment avec un cœur toujours si chaud. Bonne fête, maman chérie. Fête Noël Nurnen, Kaisuka Chanfaf, Banul Chasi Arab, Iano, Rinen, Mam Naitku, Arrête Mam Kel, Nitakula Kohu, nous sommes fête Noiso, Funkras en Pesana, nous à tout le cheno, bonne fête, maman chérie. Bonne fête, maman chérie. Bonne fête, maman qui m'embrasse le matin, me fait plein de câlins, qui m'habille, me coiffe, me donne à boire si j'ai soif, qui prépare des gâteaux, soigne mes petits bobos, qui raconte des histoires pour m'endormir le soir. C'est ma maman chérie, et c'est elle la plus jolie. Maman, pour te fêter, dans ce petit panier, j'ai mis des grandes fleurs et j'ai mis aussi une petite souris. Bonne fête, maman chérie. Qui m'embrasse le matin, me fait plein de câlins, qui m'habille, me coiffe, me donne à boire si j'ai soif, qui prépare les gâteaux, soigne mes petits bobos, qui raconte des histoires pour m'endormir le soir. C'est ma maman, c'est ma maman, c'est ma maman chérie, c'est elle la plus jolie. Bonne fête, maman chérie. Je pense à toi, maman, je pense à toi, car tu fais tout pour moi. C'est toi qui me soutiens quand j'ai un vrai chagrin. Tu m'aides à bien grandir et à m'épanouir. Je t'écris ce poème pour te dire que je t'aime. En fait, maman. Bonne fête, maman, maman chérie, tu es gentille, je t'aime de tout mon cœur, je te souhaite tant de bonheur, le Seigneur est avec nous, je te donne un grand bisou, moi. Maman, toi qui m'as donné la vie, toi qui m'as tout appris, je te dis merci aujourd'hui, de tout mon cœur je te le dis. Tu es la plus belle des mamans, la plus douce, la plus aimante, et jamais je n'oublierai comment tu m'as guidée à chaque instant. Maman, devine ce que j'ai caché, un bisou pour ta joue, un baiser pour ton nez, plein de fleurs pour ton cœur. Maman, je te donne ce poème, car sans ni limite tu m'aimes. Je te donne ces fleurs, car je suis dans ton cœur. Je te donne ces bonbons, car en toi tout est bon. Je te donne ce baiser tout simplement, car tu sais que j'aime ma maman. Chachou fetnen, menandos, manga violet, mamun siramam, yonokuturaksan, fefa finktin, mam sad fitsin, tuchamana pumalemi, yunwa tsukwenen. Je t'offre tes fleurs car tu es dans mon cœur. Je t'offre tes fleurs car tu effaces mes peurs. Je t'offre tes fleurs car tu es dans mon cœur. Bonne fête, maman.
Parabéns ianao nena tratra izao fetinao izao. Ny zavatra haiko mena ho mariko ny valibabena. Fisaorana tanandroa mariko ny fitiavako. Manomboka izao izay ankizy dia ho feno fahendrena trany. Ampifalinanao anerineny mba tsy hisy intsony ny tomany ho ela velany reny rehetra tain'i Jesosy aby. Maman, maman, je t'aime. Tu es ma vie, mon soleil même, ma grande amie. Je vais t'aider pour ton plaisir, pour mériter ton beau sourire. Bonne fête, maman chérie. Maman, maman, ma vie, c'est toi. Laisse que tout plaît de moi. Je t'aime tant, maman, maman, maman. Ma vie, c'est toi. Laisse que tout plaît de moi. Je t'aime tant, maman. Tiens, maman, je t'offre ces fleurs, mon sourire d'enfant te porte bonheur. Doucement un peu de chaleur pour te dire, maman, tu es dans mon cœur. En fait, maman. Qui m'embrasse le matin, me fait plein de câlins, qui m'habille et me coiffe, me donne à boire si j'ai soif, qui prépare des gâteaux, soigne mes petits bobos, qui raconte des histoires pour m'endormir le soir. C'est ma maman chérie, et c'est elle la plus jolie. Denio, gineni tiku, gasakana fasia feniku, nitenaku deboga kegi, simanambuga feri, azate umenosini, nigani susu afaini, fani askumena, teni fugamena. J'ai deux choses, maman et la rose pour un sou, maman pour toujours, bonne fête, maman chérie. E fatonga fetinen, santen taloha, manoka sady miteny, bison antakolakaro. Bonne fête, maman chérie. Maman, unique et chérie, tu m'as donné la vie. J'ai préparé ces cadeaux, je t'ai aujourd'hui. Vous petit mon amour, tu diras toujours. Bonne fête, maman chérie. Maman, c'est moi. Comment te dis je t'aime? J'ai trouvé des mots savants, bien trop longs pour mes 6 ans. Alors, c'est rien, et j'ai trouvé dans mon cœur les mots que tu m'as dit quand j'étais petit. Maman, c'était un grand comme ça, je te le dis avec un bras. Bonne fête, maman. Maman tendresse, maman caresse, maman vérité, maman respect. Bonne fête, maman chérie. Tu fais? Vous faites maman chérie. Nen tokana tsoko oraketiko atapoko ireny anatra ireny na dia indraindray aza masika fiteny ho tahina tranane ianao mandritra androm-piainanao tiako be ne.
Bonne fête, maman chérie. Maman chérie, pour toi, ma maman chérie, j'ai mis mon plus bel habit. Aujourd'hui, c'est mon jour préféré car nous allons fêter pour ma maman chérie. Tu es la plus belle. Bonne fête, maman. J'ai cherché dans le poème comment dire je t'aime. J'ai trouvé des mots savants bien trop longs pour mes 7 ans. Alors j'ai cherché ailleurs et j'ai trouvé dans mon cœur les mots que tu m'as appris quand j'étais encore petit. Bonne fête, maman chérie. Bonne fête, maman. Tu es une maman. Bonne fête, maman chérie. Bonne fête, maman. Qui m'embrasse le matin, me fait plein de câlins, qui m'habille et me coiffe, me donne à boire si j'ai soif, qui prépare des gâteaux, soigne mes petits popos, qui raconte des histoires pour m'endormir le soir. C'est ma maman, maman chérie, et c'est elle la plus jolie. J'ai 2 mains pour te toucher, j'ai 2 bras pour te serrer, tes pieds courir vers toi et pour t'appeler chez ma voix. Et puis, chez mon cœur encore. Zay, de tapahana treto a, de tapahana treto a, de En fait, maman chérie. Bonne fête, maman. Qui m'embrasse le matin, me fait plein de câlins, qui m'habille et me coiffe, me donne à boire si j'ai soif, qui prépare des gâteaux, soigne mes petits popos, qui raconte des histoires pour m'endormir le soir. C'est ma maman, maman chérie, et c'est elle la plus jolie. Maman, j'ai cherché dans les poèmes comment te dire je t'aime. J'ai trouvé des mots savants bien trop longs pour mes 6 ans. Alors, j'ai cherché à eux et j'ai trouvé dans mon cœur les mots que tu m'as pris comme j'étais petit. Maman, je t'aime gros comme ça, je te le dis avec mon bras. Bonne fête, maman chérie. Maman, toi ma jolie maman, toi que j'aime tant, je te fais 1000 bisous partout dans ton cou. Maman, je t'aime de tout mon cœur. Je t'offre mon cœur, tu prépares mon cœur. Je t'offre des fleurs, tu effaces mes peurs. Je t'offre des fleurs car tu es dans mon cœur. Maman, s'il m'arrive quelquefois d'avoir un rêve qui fait peur, maman chérie, c'est dans tes bras que se trouve la douceur. S'il fait trop gris ou nuageux, que je m'ennuie un peu, tu m'inventes vite un nouveau jeu qui sèche la pluie dans mes yeux. Si mes leçons sont bien trop dures, le calcul ou la lecture, tu viens souvent m'aider le soir à terminer tous mes devoirs. Bonne fête, maman chérie. Bonne fête, maman. De gros bijoux sur ta joue et me voilà dans tes bras. Bonne fête, maman. Bonne fête, maman, qui m'embrasse le matin, qui me fait de câlins, qui m'habille et me coiffe, qui prépare des gâteaux, qui me donne de l'eau si j'ai soif, qui prépare des gâteaux, soigne mes petits popos, qui raconte des histoires pour m'endormir le soir.
qui soigne, qui c'est ma maman chérie, et c'est elle la plus jolie. Bonne fête, maman, maman caresse, maman tendresse. Je t'aime, maman, maman cadeau, maman chérie. Sarobidy loatra amin'ny fitiavany reny, tsy sarotratry izy mitaza tao, izy tompany hamalosoa anao. Maman, je voudrais pour ta fête j'apporter un très beau cadeau, mais pas un cadeau qu'on achète. Mais mon amour, c'est bien plus beau. Bonne fête, maman chérie. Bonne fête, maman. Maman, tu m'as élevé, tu t'es battue pour moi, mais tu m'as surtout aimé inconditionnellement. Il n'y a pas assez de mots pour décrire à quel point je t'aime, maman. Maman, une jolie fleur, source de bonheur. Tu effaces mes pleurs, ma petite maman, une grande déesse de la tendresse. Tu me caresses, ma petite maman, mais moi, je ne sais pas quoi te dire, je ne sais pas quoi t'offrir. Alors, écoute cette récitation, je la récite pour toi seulement. Je t'aime, maman. C'est toi, ma maman. C'est toi, ma maman adorée. C'est toi qui me fais rêver. C'est toi qui me fais mon bonheur. Je t'aime de tout mon cœur. Fête, maman chérie. Voici pour cadeau. Parfaite maman chérie. Je veux pour ta femme, ma chère maman, t'offrir tes caresses et des compliments. Je veux qu'achète un joli gâteau, tous les jours te fait et jour le plus beau. Fête maman chérie. Parfaite maman chérie, je veux pour ta fête, ma chère maman, offrir des caresses et des compliments. Je veux un cachette, un joli cadeau pour ce jour de fête, le jour le plus beau. Maman chérie, tu es ma fille. Moi, je l'aimais, ma colonne d'amis. Parfaite maman. Bonne fête, maman, qui m'embrasse le matin, me fait plein de câlins, qui prépare des cadeaux, t'en à boire si je sois, qui m'habite, qui me coiffe, soigne mes petits bobos, qui lirait l'histoire pour m'endormir le soir. Je t'aime, maman. Maman chérie, est-ce que ça va au jour de ta fête? Moi je suis là, que Dieu te protège et qui t'attouche jamais. Bonne fête maman. Fête Gineno Bares iti amboarti fa fête no iso Ginentenati. Bonne fête maman chérie. Maman, devine ce que j'ai caché, un bisou pour ta joue, un baiser pour ton nez, plein de fleurs pour ton cœur. Maman unique et chérie, tu m'as donné la vie, j'ai préparé ce gâteau pour te dire que je t'offre aujourd'hui. Pour te dire mon amour, je t'aime maman. Je t'aime maman chérie. Ma maman, car
Bonne fête, maman chérie. Je serai toujours gentille. Bonne fête, maman gâteau. Tu es la meilleure des mamans. Bonne fête, maman soleil. Je serai toujours ton amie. Merci maman pour la nuit de nos maladies, pour les bons gâteaux que tu fais, pour les soirs auprès de la lampe, quand tu recouvres nos tabliers. Merci maman pour les chants qui nous ont percés, pour les pleurs que tu as versés, pour le travail de chaque jour que tu fais avec tant d'amour. Merci maman, bonne fête maman chérie. Ma maman a dit merci, ma maman a dit attention, ma maman a dit merci, ma maman a dit pardon. Bonne fête maman chérie. Fête Nawalounen, de mamnetku, pichou mami. Bonne fête, maman. Maman, à l'occasion de ta fête, je t'apporte chercher une recette. C'est peut-être un peu bête, mais j'ai abandonné ma quête. Fête Nawalounen, kaisuka chanfab, anul chaleten, funka sarab, nuatul chayano, je n'ai mamnetku, kayet mumkiel nitakulakao. Chère maman, tu es le soleil qui m'a donné la vie. Merci de t'être venu, que tu m'as fait donner. Bonne fête, maman chérie. Rineni tiku la sakana fasia feniko itena kudi ambula keli simana ambula veli veli hazate umena chini ya silen chuchu efa ini fani yazuku mena diani fuku vulamena rinteza nana suni ftia vanatnan kamfa injena kuno anapikwansan rineni tiku yanono fifaliku Fan mam kwetatani, tia yano ireriani. Maman, je t'aime. Tu es ma vie, mon soleil même, ma grande amie. Tu travailles, tu fais tout, tu me caresses par tes mots doux. Je vais t'aimer pour ton plaisir. Pour mériter ton beau sourire. Bonne fête, maman. Maman, ton cœur est la plus belle fleur, celle qui comble mon cœur d'un immense bonheur. Je t'aime tout, mon petit cœur. Bonne fête, maman chérie. Bien sûr, maman, je vais t'offrir tout ce qui peut te faire plaisir. Non, naturellement, pas de trésor, non, mais de gros efforts. Et cette fois-ci, promis, je vais faire mon lit, ranger, m'appliquer, éteindre la télévision, apprendre par cœur mes leçons, être un modèle d'obéissance. Bonne fête, maman. Bien sûr, maman, je vais t'offrir tout ce qui peut te faire plaisir. Naturellement, pas de trésor, mais de gros efforts. Et cette fois-ci, promis, je vais faire mon lit, ranger, m'appliquer, éteindre la télévision, apprendre par cœur mes leçons, être un modèle d'obéissance. Je t'aime, maman chérie. Bonne fête, maman. Bonne fête, maman. Je t'aime. Je t'aime, maman. Pour
ma mère, maman chérie, tu es ma vie. Maman de bonheur, tu es mon cœur. Maman d'amour, je t'aime toujours. Bonne fête, maman chérie. Bonne fête, maman chérie. Chère maman, tu m'as donné la vie, m'as quitté jusqu'ici. Comment pourrais-je oublier tout ceci? Bonne fête, maman. La fête, c'est maman. Maman, maman, ma vie, c'est toi. Reste tout près de moi. Je t'aime tant, maman. Saotra tompoko, saotra ny ankizy rehetrarehetra teo a, mama rehetrarehetrarehetra miteka ho an'ny ankizy rehetrarehetra hoe zay ny papa rehetrarehetra kosa besobe daholo zao a, besobe daholo zao manao hoe manao ohatran'ny omby ianao ia maman, je t'aime. Moi. Zay a, beso daholo, ray roa telo. Ma, teka tsika. Efa tsy misotro toka ontsono ny papa am'izay e. Zay ny tenenany tamin'ny mama teo, zay ny dikany. Saotra to, zao tsika dia no rakim-pifaliana nomeny Jesosy an'izany. Tsika rehetrarehetra no zanaky neny daholo e. Na mpanjaka iny, na filoham-pirenena iny, na olo malaza iny, na olo manan-karena be io a. Tsika rehetrarehetra zao a, avy amin'ny reny daholo. Fa na nijelamboto be io, na mpisotro toka be io, na mpangary paosy io, na mpamono olona io a, ny mpigadra ny atsefa reny a, mama daholo nalorina. Samy mieritreritra zay no rakitra antsika dia avy eo a dia manao procession ny reny. Ny reny ihany manao procession a, dia toko hoe reny a dia izay vehivavy rehetra mahatsiaro tena fa vehivavy neny manao procession daholo. Zay mamem-pifaliana no ankasitrahana indrindra. Mekely micro a zay dia izay azo rehetrarehetra avy amin'ny endry zao a dia hividianantsika W sy seza daholo ony ao. Dia efa misy olona izay hanome antsika ny seza complet dodolo amin'ny deuxième étage seza daholo ny ao a. Dia tsika mandoa azy tsikelikely ka dia hitantsika zany rehefa kelikely eo ny fahatongavan'izany ka dia tegitsika amin'ny raha risoneny rehetra avita zavatra. Saotra tompoko. Izao tontolo izao hala
alalafa masinayana tananay sandratra feondairawa nitomponay andriamanitra patompony tompianao Jehova mamorona zao rehetra zao patompony tompianao Jehova mpanjakany mpanjaka teranay anaranao kizao tontolo izao halala fa masinayanao tananay sandratra feonay irawa nitomponay andriamanitra patompony tompianao Jehova mamorona zao rehetra zao patompony tompianao Jehova mpanjakany mpanjaka Hallelujah.
dia mbola faly mamerina ny fiarabanany reny rehetra ny amin'izao androan'izao toy izao a reo raharam-piangonana izay voaray ny vakitentsika dia eo amin'ny joela toko voalohany avy amin'ny fifoazana no ny fandaminana napetraka eto amin'ny fitandremana dia lazanako mpiomana mikasa tokana ka na feno fepetra rehetra fandinika izay ataony hiraka sy ny mpampianatra dia toy izao tsy maintsy misokatra anarana meloka ny taratasy fisoratana dia alainao amin'ny birao pasteur erika isan'andro ny fisokavam-birao fandraisan'ny mpampianatra izay manirana tokana dia isaky ny andro ao amin'ny rihana voalohany manomboka amin'ny 20 avrily izay efa lasany reto avy ny fanandro anaovaniraka jinika ty taona tsia ny 7 sy 8 jona amin'ny Ambatomanga Vavy ny fisoratana anarana dia nanomboka ny 13 aprily ka ny farana ny 7 jona ny 12 jolay sy ny 13 jolay ny andaingo Marivoa Ambotanerana sy Tomasina fisoratana anarana nanomboka ny 13 aprily ka hatramin'ny 13 jolay. Ilazana ny mpianatra sekolanty fa mianatra tsika ohatrin'ny fitaom-pivavahana ary mivory ihany koa ny filohan'ny jingana miaraka ny birao ohatrin'ny fianarana fandaminana ny vokatra ataontsika ny 13 Jiona. Ilazana antsika mpiandry rehetra fa ny asa sy ny fampahiresana dia atao ny sabotsy voalohany volana jolay izao ny amin'ny katekomena ny fanomanam-panahy dia amin'ny 2 ora latsaka fefany ao amin'ny rihana voalohany. Avy amin'ny F7 ilazana antsika mpianatra mpanabe ray aman-dreny mpavaka rehetra fa ny fanompom-pivavahana hitondrana mbavaka ny mpianatra no fanadinana mpanjakana ny fanadinana fifindrana kilasy dia atao ny sabotsy 15 jona ho avy izao eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 2 ora sy sasany. Isany koa ny asa fampahirezana ao aorian'ny fotoana. Avy amin'ny Aselkanta izy ireo dia anatanteraka déjeuner concert ny sabotsy 2 jona 12 ora sasany koa manasa antsika andray anjara ny amin'izany bien dia afaraka raisina eny amin'ny mpikambana tsirairay. Avy amin'ny sampana kristianina vokovokomanga toy ny asan'Andriamanitra izay sahan'izy ireo dia antsoina sika diakonina mpiasa ny mpikambana mba hanatrika ny AG izay atao amin'ny 2 jona amin'ny 2 tolakandro amin'ny efitrano fivokon'izy ireo dia manentana ny mpikambana rehetra mba hanatrika izany. Koa satria efa vita ny fanatitra dia ho tanterahana ny procession. Procession zao a tadidio ny tenin Jesosy hoe olona miasa ampitiavana zany ny tiako ka dia ho marina reo vehivavy zao ny asanay vehivavy anao ny le seza hatramin'ny 2e étage atao fotsifotsy be daholinao mba ho mendrika ny tranon'Andriamanitra zay rehetrarehetra vitan'ny vehivavy androany. Tsika rehetrarehetra anao nira fa 80 sy 760 aza mba manadino ny ray sy reninao ny andiny voalohany andry sangatsika. Zany niranay Jesosy ataonay velo rano eo anatrenao fa tsy hanadino na ray sy reninay izay ireny no solo tenanao ka dia mifahendrena ametolotsaina torohevitra amin'izay mahasoa dia tena mahasoa ny zanany tokoa izy. Ary dia mivavaka izay Jesosy
ho any reo tsy mba manana reny na misaraka ny fahoriana indrindra eo amin'ny fiainany eto tany zany. Nefa izany moa no sitraponay olombelona ka dia mba mandefera Jesosy mandefera mba jereo reny kambodikely reny iresao renyle tsy manana reny reny mba ho fantany fa ianao Jesosy mitrotro sy manasoa ny zanakay. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any. Alleluia. Masina 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 Jehova tompony maro entsyvoninahitany rehetra. Petraka isika dia fa mipetraka eny hoeny tsy hitanareo eny ny caméra caché ato ka dia samy mitandrina. Avy any velany fankalazana ny faharoapolo taona ny pasteur Iraka nandrasana mafy Jemima rasoary mamonjy mivady izy ireo dia mikarakara antsa-piderana izay ho tanterahana ao amin'ny rihana fahaefatra ny alahady roa Jona amin'ny roa ora miaraka amin'ireo tarika maro izay nasain'izy ireo hotrony ny Gaetama ka manasa antsika rehetra hanotrona sy hiaraka amin'ny amin'izany. Avy amin'ny FVM fahasoavana mananjara no nietsika avant départ ny fananganana izay karakarain'ny FVM fahasoavana mananjara izay ataony sabotsy ray Jona ao talata ny volonondry tamin'ny sena dia fifaliana ho anay ny manasa antsika vahoaka an'Andriamanitra izay mivarotra ny fisarihana tombola amin'ny vidiny 2,000 izay mety azahoana vary ray gony sy telefôny Android ary loka maro isan-karazany. Ny opération Tatel Pure amin'ny vidiny 7,000 ariary sy 5,000 sy 2 alina ariary ary ny opération Enakisoa amin'ny vidiny 2 alina ariary ary ny opération Kuba Ogogo amin'ny vidiny 3,000 sy 5,000 ariary. Koa manentana antsika izy ireo mba ahividy izany pièce izany fa ny vola rehetra entina hananganana ny fiangonana FVM fahasoavana mananjara. Avy amin'ny FVM Ambotseny sy ny manodidina no ny mahiray antsika ao amin'ny tompo ny komity ny fananganana sy ny fiangonana dia manasa antsika mpiara-mivavaka mihazakazaka mba handray anjara amin'ny fividianana plakety amin'ny vidiny 2 alina ariary izay mety azahoana loka maro samihafa. Koa manentana antsika ihany koa izy ireo anoana izany fiangonana izany. Filazana fanambadiana Andriamatoa Andrianjatovo Hermanana Zanka Ramatoa Miadanarivo Farasoa Artsinina Andany Andriamatoa Naivorsan Ramatoa Armanga Katerina Ankilany dia falamanansanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany fitahintso mendrika Zakandroso sy Ranaivorso mbola tiana izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 10 Jolay amin'ny 7 maraina. Raha misy mahita ny tokony hanamasinana izany fanambadiana izany aoka izy anantona ny tompona andraikitra. Filazana manjo amin'ny finoana sy ny fantenana ny fitsanganan'ny tena maty ny olasana amintsika ny foti mandry ny ireto mpanompo manaraka ireto. Rahasalamana vololona Marta tabitany Emia nampindraminy anay nandritra ny 7 taona ho ny vadiny Rabeony Edmond izay promotion tafitaso sy ny zanany Jimenata ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa niala tao an-tranony ary efa nalevina ny amin'ny fasandrazany izy dia namelany fianakaviana fararakitra 500,000 francs. Rakoto Saint Lucien natsondray otiany aminy ny sabotsy 10 Mey rehefa nivahiny 12 taona teto an-tany ony raintampo aminy 4 menata sy ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia hiala ao an-tranony ao Itosy anio amin'ny 10 maraina ametrahana azy anomesam-boninahitra an'Andriamanitra eo atoerana alohany ametrahana azy eny amin'ny fahasandrazany eny tsy fenokova Ambotseny. Dia Andriamanitra tompo mifampiononana ny ampionona ny fianakaviana manjo toy izay ireo raharaha dia ho tohizana amin'ny famakiana ny voady. Arak'izany ary dia ho tohizina ny famakiana ny voady aty ambolohany nefa dia tsara mampafantatra antsika noho ny fahalavan'ny fotoana dia ho fitinina arak'izay azo atao ny famakiana ny voady.
vakina amin'ny anaran'i jesosy misaotra anao zay jesosy fa de efa nomenao tany a ary de mbola misaotra anao indrindra koa fa vita ny fototra tamin'ny 23 mai lasa teo a ka de mangataka aminao a jesosy malala mba ho vita somatsara ny tranonay a voninahitry ny anaranao de manolotra vola izy a 2 alina ariary ty de nofy a efa natolotra ny dada eo izy rehefa avy eo anazavan'izany nanolotra vola 3 alina ariary jesosy malalo misaotra anao a fa mbola nomenao tombonandro zay ka de tratra n'izao fetiny reny zao ka de mbola ho tena ho salama tsara ne izahay a mino a jesosy malala fa de anasitranay ianao a ao anatin'ny fiainako manontolo indro misy vola kely ampahany tamin'izay nomenao anay 2 alina ariary atolotra ho an'ny w ny fiangonana misaotra jesosy o amen eto ambavaka dada mba ho salama tsara ty koa de nofy a efa natolotra ny dada nanolotra vola izy a 10 ariary misaotra anao a jesosy noho ny fitiavanao a sy ny famindram-ponao a navitako ny dingana voalohany tamin'ny batisa ary de mbola ny fahasoavanao ane no afahanay a sy ny zavikeliko mianatra katekomena indray indro misy vola 2 alina ariary ampafolo mivarotra zay ataoko ho an'ny dada raha ndray natao andro Jean Joseph ary de mangataka vavaka ao dada mba homeny jesosy asa de nanolotra vola izy a 2 alina ariary jesosy malalo 2 taonandroany zay a ny faneketsika teo amin'ny latabatra teo amin'ny altara masina ary dia fantatro fa faly be tokoa ianao a mahatsiaro an'izany ao jesosy ary dia ifonako jesosy a ny voadiko fa mbola tsy voaefako taminao dia misaotra anao zahay jesosy a ary manana neny a ary dia olany ny fifaninany ny fiainany bizou jesosy malala vola 5 ariary jesosy o ampandehany tsara ny tsenanay a manolotra vola 10 ariary Jesosy ezanulalane sifiainane famarinana sumishumakane alajane anamraye ajaye afajamini alalani nani ekeunilana turuchu hada Awe
Mangetaetanao ny fanahiko midina Jesosy midina ty anapika anao mba hahafaho mba hiantrao mba hamindrao fo ka meteza Jesosy amboary ny foko Mangefeo Jesosy ny foko ity mba perfeo famolamany mora miova Murami filituku Ampianaro Jesosy ankatu Baratsano Jesosy Baratsano Jesosy Baratsano fanufunno Baratsano fanufunino Iretoetra tsy mendrika ananako Iretoetra tsy mendrika ananako Hahafokyo ialako abuku Milanao a Jesosy Milanao mangetaetanao Milanao mangetaetanao Milanao ny fanahiko Milanao ny fanahiko Kaumavandi Kumeteza hanjayayani Milanao a Jesosy Milanao mangetaetanao Milanao mangetaetanao Kambavandile Izay ny amana ny voady azy ataontsika tamin'izao fanompompavary zany dia mipita marivavaka antsika ny tompo toy izao no isany avy tato amin'ny réseaux sociaux dia 37 tao amin'ny rihana voalohany 28 ary ny rihana faharoa 11 ny rihana fahaefatra kosa 11 mifitambaran'izany 87 na 720 voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany amen. Misaotra ny tompontsika ihany amin'izany fijoroana vavolombelona be da be izany sady mandeha ihany ny procession misy raharaha ao ampatsahivina kely antsika mahakasika ihany fa tsy mialitsika ny ao anatin'izao fetiny reny izao tamin'ny zoma hariva teo dia nitondra tao anatin'ny zoma fanavozana sy fampiorenana finoana ny momba ny vehivavy ny reny sy ny manodidina anazy ny rahana tamin'ny pasteur dada Randriana Toandro Jean Joseph ny pasteur Iraka Yantra ny pasteur Iraka Tatiely
be da be ny zavatra hita tao anatin'izany nraisina tao anatin'izany a ka ny italea ny radio dia mampafantatra atsika ho an'izay tsy naharaka na tsy naheno fa androany ariva amin'ny 4 ora dia ho averina ho alefa manontolo ao anatin'ny radio fiotazatsoa izany fandaharana tamin'ny zoma izany ho antsika kosa izay tia anaraka ny anatin'ny tambajotrany amin'ny facebook dia mbola azontsika verenana arahana any ny fandaharana fa ho fanohizana an'izay satria mbola ao anatin'ny fetin'irenitsika dia amin'ny zoma zao dia mbola ho tohizana ny resaka rehetra manodidina anyreny ny fitezana ny zanaka ny momba ny vehivavy dia anasanatsika rehetra zany amin'ny zoma ariva amin'ny roa indray dia iverintsika anoya an'izay fotoana izay manantenatsika rehetra samy hoavy daholy ao anatin'ny fotoana io ary dia samy mahery mirary ny reny rehetra anao fety sambatra daholy amin'izao andro alahady izao makasitraka tompoko. dia sady manao procession nareo no miteny momba ny nofy za dadana ny nofy hoe niona tamin'ny pasteur rehefa nao dinika niona tamin'ny pasteur maefa fa nao dinika dia nanontany azy izy hoe aiza ny vadinao sy ny vavolombelona miaraka aminy dia novaliko hoe izao hoe favonona fefa nomaniny Jesosy any nirika aho dia nahitany dada randrenatandro ny finina mafy sady mifampitsika izay mianaka nangataka tsodrazo avy eo hoe tsofirana dada fa andeha dia napetrany teo milohako ny tanany akavanana dia nitsotra lavabe efa nitondra mibavaka izay izay hovadika aho talohan'ny nofiko dada mpiandro vehivavy fa miasa amarana amin'ny fianarako 7 taona angataka vahendreny sotra to Jesosy zany efa mitsodrano anao fa ahita vady ianao dia tanarao foana izy aiza Jesosy no misy azy dia asehony ianao na ato am-piangonana na ny ambony busa na ny amin'ny birao zay asehony ianao io efa manaiky izy zany dia asehony ianao tandremo soa tsy tianao le olona tiana za dada miarabanao za dada nanofy chiffre 450 4500 dia efa nijery ny firana aho fa tsy fantatro ny dikany jereo lera 450 izao le telefony ny era 450 aiza izy teo ny firanako manko tsy misy an'io fa nisy nandrovotra angambany tio amin'ny era 450 hoe Jesosy Kristy be fiantra mba jereo zay very amanota ianao mpiandry tsara raisinao zay very toy ny ondry mibeba ianao dikan'io io mibeba angana zay za dada nanofy hoe tao anatin'ny fiara ray lehibe ony izay promotion dia dada no eo amin'ny devant ary nitodika dada no sady nanondro dia niteny hoe ianao io avy dia niaraka nivoaka za sy dada dia noentinao teny atendrombohitra aho ary avy eo rehefa tonga teo amin'ny tampony dia niteny tamiko dada no sady nitsika hoe ekenao ve raha laiko vady ianao dia nanaiky aho ary rehefa nanaiky aho dia fahalybe dada no sady nasandratra dada tamin'ny lanitra ny tanako no sady ny andrandra lavitra dada no nisy zavatra nolazainao fa tsy tadidiko ilay izy rehefa manofy amin'izay ianao dia Jesosy mangataka anao vady ary sambatra ianao raha ekenao zany fa misy teny hoe manambady mpanan-karenany ianareo manambady an' Jesosy zany ameo vola hoe dia medy meo trano hoe dia medy
amy fanaka hoe domeny efa nitantary zany taminareo a de alidinareo fa ity ozy ianao hoe nendrana tamin'ny lanitra dada ny zavatra nylazaina fa sy tadidiko le teny io le teneniko anao foana hoe rehefa matory ka manofy aza tonga de mihiratra amin'ny maso fa tsy tadidinao io ary vao mihiratra amin'ny masonao fa mbola mikipiny ny masonao a de mieritreritra moana hoe inona moa le teo inona moa de tadidinao a zay vao mihiratra ny maso ity zao a ny tena secret be mihitsiny zay ho asehan'Andriamanitra anao misy zavatra nylazainy fa tsy tadidinao de io angatahana aminy hoe inona ny tianao lazaina ary Jesosy fa manaika io ny tena secret anao rehefa ohatrandreny de zadino no mivavaka foana vita nga ka hotoizana sahajany ty za dada nanofo hoe nisy gôka be lavaka be zany misy lavaka be ny loaliko anankiray sady nisy biby ohatran'ilay losy nivezivezy tao anatiny natahotra be a sady nosakanako ilay biby fa mitady andavaka foana hiakatra sady fampanontany za sy neniko hoe misy biby inona ary io faharoa nivezivezy ary hoe le soroko la izy de nisy ray nivoaka gaga nefa fa rehefa nilatsaka tamin'ny tany la izy de lasa ngeza de avy eo ny hena lasa ohatran'ny fanday sady lasa nisy volony de ohatran'ny nisy resaka pataloha tao alohan'izany fa sy tadidiko de tapaka ny nofo mariko fa io nofo iny mifiritihany na nofo ny firitihany maloto a itongotro sady nahazo ira 500 a de nisaika tamin'ny rano Jesosy tsy fantatra zay manoro ty nalana vavy tsy fantatra roso ato zafady tsisy zao a io lavaka be amin'ny loaly koa de ody satria mivezivezy anatin'ny loaly koa leile losy de manjary fanday de izay mahatonga anao manofo hoe le pataloha raha le lanao na vehivavy de ny pataloha amin'nitsy ny loaly koa io sasana tsara mihitsy adiovako se mafy de akapoy fefa miditsany aminao zao a le ody de izay nanaova azy mangataka ny hira 500 zany hoe esana isa hira 500 iny hoe esany mamely mafy satana sopatra zany ny hira 500 mamely mafy satana esany ianao a misady misotro ny rano Jesosy ianao a no asianao rano Jesosy ny loalikeo a fa le pataloha tsy maintsy sasanao fa isaky zay manao an'io anao a de miverina foana mandavaka foana io ody io za dada nanofo hoe nandeha tamin'ny lalana terikely de nahitan'i Jesosy a de rehefa tonga tao amin'io trano ao a de tonga nandondona Jesosy de voaiky ny varavarana ka de nandroso izy fa tsy niteny avy eo a de nety nijery ny afo be de nahitany fijalian'ny olona amin'ny afo be fa tsy niteny izy a de tapaka lay nofo dada inona ny dika de mbola nanofo ihany aho hoe niaraka tamin'ny vehivavy le vehivavy ny sisika be hiaraka amiko a fa zany io fa niesaka nanohitra zany fa isaky ny manonofo ihany io aho de misy tenin'Andriamanitra tonga amiko foana dia voatohatro ihany le izy fa hatramin'ny vavahako a de niverina amiko foana inofo io mariko dada fa izaho a de tsy mpivavaka eto amin'ny FPVM inona no ataoko fa manana etaeta hivavaka eto amin'ny FPVM sotra tompoko amin'izany ny etaetanao a de mampiseho anao sy ny fiafaranao Andriamanitra raha tsy mivavaka ianao asehony anao a io afo be io mahasehony anao le olona mikikika be io de io no milaza aminao hoe lay fivavahana zay narahanao taloha
talohan'ny FPVM dia hitondranao any amin'ny hafobe. Aseon'Andriamanitra zarane misy Andriamanitra mampilazan'izany aminao dia miala tao anao dia midira fa misy dekona mandrainao rehefa avy eo. Dia io no mahatonga azy teny hoe mamerimberina aminao le nofo faharoa le misy vehivavy izay misisika akanao foana nefa anao tsy tia azy dia voatohatra foana dia io vehivavy io no hitarika anao any amin'ny afo be zay dia hoany ianao rehefa tsy mivavaka midira amin'ny FPVM dia isana ianao. Aloha okzay misy kolady mondrany misy misy tsy misy misy aloha dina aloha fa misy anankiray zay tena tiako je lazaina eto iakaingana za dadana nofo hoe taminy hoe feno olona marobe ny tao anatiny zasy ny zandriko dia nahitanao nandeha dia nangataka ny resaka taminao dia nanaika anao sady mipetraka tantaraiky anao hoe za dada marary misy kambotenda tsy mivontany ilay izy fa tena kely nefa marary tena marary foana matetika no azavaiko anao io dia namaly ahy ianao hoe aleo didina daverina intelo iteny io avy eo indray ianao tamin'ny toerana ray ohatrany hoe nampianatra olona marobe dia niasan'ilay zandriko kely aloha dia nisalasala ilay zandriko hoe andevy nitodika an'izay lay izy no sady niteny hoe inona no avaliko azy dia za niteny hoe andana dia nanadina azy ianao hoe inona ny dikany hoe chiffre d'affaires dia tapaka teo ny nofika. Mariko dada fa efa tany amin'ny dokotera tamin'ny volana janvier tamin'io kambotendakio dia nilaza ilay dokotera fa hodidina dia nanome daty izy nefa isaky ny mamela daty izy dia misy sakana foana tsy hatanterana ny opération amin'izao nefa 5 juin daty nomena anatanterana le fandidina ka inona ny dada no toko zay fa nanatina mpanompon'Andriamanitra ary efa nisana sakana nakana sitrapon'Andriamanitra atao amin'ny Salamy 27:2 io no azoko. Mariko ihany koa fa izandriko io dia mitady asa amin'izao to mariko dada fa iza efa nanofina hita tarondro ity aleo didina zay ny eo aleo didina dia andana didina fa ianao manofo hoe nahita tarondro io foana ny anontaniako anareo tarondro firy oviana zay raha tarondro firy raha ray dia tsangano tananao hoe sany ambony angale olona tarondro firy raha ray tsangano tananao jereo raha nikaikinareo any zany fa tsy hitako aiza ray roa ray minanaingana ho tarondro aingana diaingana ianao zay araha oloha zay lazain'i Jesosy ianao dia didina za dada no didina fa misy tumeur tokony alana koa no ovaire zany hoe misy cancer miforona zany ao amin'ny tranonzanany eo ao amin'ny ovaire fa tsy voadidy fa niakatra be ozy dokotera ny tension sy ny diabetiko dia zao nisy fiantenaky misy fanantainana tamin'ny masoko ka tsy maintsy dodina sady nisy cataracte amin'ny 15 juin ny opération nangataka vavaka dada afaka mba iona aminao ave fa za fa ilay dokotera tsy nety andidy ilay overatsiny fa sarotra be hony zany ozony dokotera dia zao efa milaza ny dokotera fa tsy azo misy tension ny anao tsaboy aloha le tension sy diabeta
fa vao maika maizina be tsy mahita io masonao io. Zay manatona dokotera momba ny diabety ianao a, de izy koa malala ny tensionanao aloha vita zay a, zay vao makany amiko ianao okizay. Za dada nanofo nahita fahitana fa misy mazava be o ny teny amin'ny lanitra, ary io hazavana io a de nisy soratra tahaka ny volamena isan-karazany. Marina fa tahaka ny sary amin'ny tele no fahitako azy, niseho de maty, niseho de maty, ary ireo soratra reo de misy fantatro, misy tsy fantatro. Ny fantatro taminy de ny hoe hira fahavalo FFPM de ianao nanao hoe de za nanao hoe fantatro io hira io, de ny raiky ony a ilay hira za nanao hoe efa akaiky ny farany zany, intelo ony izy niteny an'izany a. De avy eo indray a nanao hoe Jesosy avonjeo zahay, mbola intelo indray za no niteny an'izany. Marina dada fa maromaro zay ny tao anatiny nofo io a, fa dadanay sy mamanay ihany a no fantatro. Ary teo a marina fa efa mpiandry za sy ny dadanay ary mamanay, mpiandry FPVM aty ambanivohitra izahay. Zay ity zany de fa milaza aminao raha mpiandry nareo menakavy ny rahavavalo hoe de raha laza ery aja ho an'Andriamany, zany hoe mankasitraka zay nataonareo a dada mama ianao a samy mpiandry, mankasitraka zany a Jesosy. De tohizo zany asanao zany a, fa zany ny tsara indrindra. Zany zany dada nanofo nahita olona nitazona poulet de chair telo tamin'ny tanany havia, de nisy ny tanany akavanana kosana nitazona akoho mainty lava be, sady variana be za hoe hoanina daholo ve reo akoho mainty reo, fa tena lava fema ilay izy. Tiany Jesosy olazaina aminao ma tsy ny poulet de chair, poulet de chair ne raha mohanina matetika ka mahafaty tadidinareo le olona nanofy le poulet de chair io a, de nendasina, de rehefa nendasina le poulet de chair a de niova nisy tongony, de nandeha zany hoe poulet efa voase, poulet de chair efa voaendy zany, voaendy mipiripirika be, de nandeha de nandondona ny kibon'le olona. De maninona ny ataonao zany kiboko? De le poulet de chair hoe tsy mainty matiko ianao. Zay tsy azo hoanina matetika io a, fa misehonao Andriamanitra hoe akoho gasy zany hoanina. Milaza ny fahasalamantsika ne Jesosy de misaona azy okizay zao ary okizay aloha. Fa de ny teny atao amin'ny radio hoe anao ho asiana ndray azoma, nefany a rehefa niresaka tamin'ny mpiandraikitra de hoe aloha le azoma le momba ny zazavavy sy ny reniny aloha sy ny ray aman-dreny, io tohizana fa mahavariana be ary manana didy be de be ny atsika olona am'izany. Io foana ny ataoko anao hoe le zazakely reny 13 ans 14 15 efa be voka daholo ane, tsika nefa tsy malala an'izany. Any akafa izy no miresaka de toron'ny olona hevitra ratsy a, de iny izy fa be voka, tsika tsy miteny. Ny lahy koa 12 ans 13 ans 14 ans mialatsina aminareo efa miaraka amin'ny tovovavy sahady de mahabe voka olona, de fa nga tsisy ray aman-dre amin'ny teny anga ianareo, ka de inona tonga hiteny hoe avida olo rera olona toro hevitra sahirana be mihitsy ny mpiarakareta mandefa sady de reny nanao hoe aloloha reny no averina amin'ny zoma dady, de reny zany no averina de nofo zany a, de any amin'ny radio indray a miezaka ianao a miaino azy. Sotra tompondao tsangana am'izay tsika anotra ny drakitsika de tapitra ny fotoana.
fitiavana mandrak'izay nataony jesosy zay ve nataontsika sa tiako ianao jesosy tenena hoe tenena mafy le fitiavana mandrak'izay a sa le hoe tiako ianao jesosy ay ndahoary tiako ianao jesosy jesosy iramaminay ary tena tianao satria velirano ataony fiangonana rehetra fa tsy mivadika aminao zay ianao le tianay miresaka aminay manambara ny lalana tokony izoranay ary mampahery anay efa natahanay soabe lehibe zany fifikirana aminao zany a ka tsy misaraka aminao zahay vita zao fanaty zao jesosy ny reny rehetrarehetrarehetra vonina hiasa ho anao ankasitrao zany